araka amin'ny izay fa nazavaiko a ny fahavalon'ny tontolo iainana tompoko dia tsy ny fitrandrahana fa ny fahavalon'ny tontolo iainana dia ny fahantrana. Ny fahantrana vahoaka zany a Nouvel indicateur. Miboridana Madagascar. Zao ny raisonnement olona ministre zao. Tadidisika le général namoaka indicateur économique vaovao iny. Hoe tsy mahantra Madagascar satria maro embouteillage. Tsy mahantra Madagascar satria maro ny olona mandeha amin'ny supermarché. Za miteny hoe mbola tsy manala baraka reny. Satria tsy domaine général. Basy ange no fantatsin'ilay général. Donc afaka comprendre isika raha ohatra izy tafiteniteny zavatra tsisy dikany hoatran'ireny. Fa eto ministre ny environnement et de développement durable no miteny. Dia zany ny indicateur omeny amin'izao 2025 zao hoe tsy ny fitsanjahana no fahavalon'ny tontolo iainana fa ny fahantrana. Tena hoe tongotra vakivaky, manala baraka, maharary, mahamenatra. Ataontsika ny démenti, ataontsika amin'ny level baka ambany any. Ny fahantrana hono no fahavalon'ny tontolo iainana satria ny olona tsy maintsy hanapaka hazo anaovana charbon. Ore olo fanga Madagascar hatramin'izay efa nampihatra politika zay ahafahan'ny vahoaka mahandro amin'ny alalan'ny fitaovana hafa ankoatra ny hoe charbon. Sa satria Toliara malaza fa maro olona mahantra dia zay mahatonga an'le raisonnement. Na olona ao Antananarivo ane tsy mahantra fa mampiasa inona? Mampiasa gaz ve? 4% ny vahoaka ao Antananarivo mampiasa gaz. 4% ny vahoaka eraky Madagascar mampiasa fatana mandeha amin'ny courant. Raha tsy teniteny foana za, afaka milaza fa any amin'ny 95% ny vahoaka malagasy dia mampiasa charbon vita amin'ny hazo. Tsy raha hoe mahantra le olona reny dia mba napatapaka kitay fotsiny dia ataon'jareo an-tokantranon'jareo ny charbon. Ka tsy le fahantrana tompoko no mahatonga ny olona manapaka hazo atao charbon, fa le politika énergétique ao Madagascar amin'ny maha pays en développement antsika. Mbola tsy manana capacité Madagascar hi-promouvoir an'izany utilisation des ressources énergétiques propres zany. Fa na iza ankabetsahany vahoaka malagasy dia tsy maintsy mampiasa charbon. Donc tsisy fandraisany ilay raisonnement noentiny Andriamatoa ministre. Manaraka an'izay antsoko hoe manala baraka ilay raisonnement tena hoe miboridana zany Madagascar. Raha reny zany natao amin'ny teny français dia naparitaka eran'izao tontolo zao dia mety homey zao tontolo zao hoe zao mihitsy hoe ny ministre ao Madagascar ao. Zany ny raisonnement. Ministre de l'environnement et développement durable avy anao dia sakinao ny miteny fa ny fahantrana amin'ny alalan'ny famotehana ny ala anaovana charbon no manimba ny tontolo iainana. Ore olo hatramin'izay fahagola zay dia charbon foana no nampiasain'ny olombelona rehetra amin'ity tany ity anaovana source d'énergie. Fa tsy mbola nisy problème climatique eto amin'izao tontolo izao. Mbola tsy nitsanga zany problème environnemental zany. Mbola tsy nanaitra ny firenendehibe hoe efa mihapotika ny tontolo iainantsika, mila mampiasa politique tsika hanarenana an'io. Fa fantatry ny Andriamatoa le ministre avy eo nanomboka tamin'ny oviana no tsapa fa mihapotika ny tontolo iainantsika. Manomboka tamin'ny oviana ny firenendehibe no nanomboka ny asa saina amin'izany resaka changement climatique izany. Dia fantatry ny Andriamatoa hajaina avy eo hoe inona ny cause lehibe an'izany problème environnemental izany. Tsy ny fahantrana, tsy ny fampiasana charbon hatramin'ny fahagola, fa nanomboka tamin'ny 18-19e siècle, tamin'ny première révolution industrielle, nanomboka tamin'ny fampiasana ny machine à vapeur. Midika izay fa tsy ny vahoaka madinika mampiasa kitay hamelomany afo no manimba ny tontolo iainana, fa ny décollage économique. Rehefa isika miroso makany amin'ny industrialisation, izany no cause lehibe nahapotika ny tontolo iainana iainantsika. Zay zavatra hazavaiko zay raha mba nianatra le olona voatenjy ho ministre ny tontolo iainana sy ny fanjosoana lovainjafy dia fantany ny antsoina hoe la courbe des cousinettes environnementales. Mbola mahantsa ilay firenena tsy de hita loatra ny voka-dratsin'ilay izy eo amin'ny tontolo iainana. Fa rehefa hidécolle amin'izay ny développement économique n'ilay firenena, hita fa tena négatif ny impact n'ilay développement économique, la première phase de développement économique eo amin'ny tontolo iainana. Dia à un seuil donné, mahatsatsa pic farany ambony ilay famotehana ny tontolo iainana,
mihamanjosy foana ny ekonomian'ilay pays, zay izy vao miverina midina am'izay. Zany hoe rehefa mahatratra seuil ambony amin'ny resaka fanjosoana ekonomika ilay firenena, zay izy vao hiahy ny resaka environnement am'izay, ka mihena ilay pika, ilay courbe, lasa tsy hapotika intsony ny environnement fa lasa misy ny adoption des politiques environnementales. Satria ny environnement, ny tontolo iainana dia antsoina hoe bien supérieur. Teraka am'izay ny conscience environnementale, de zay mahatonga ny mampisany reto politique environnementale, ETS, taxe carbone sy ny sisa, zay tsy mahazo ny katsika amin'ny pays afrikana satria tsika mbola tsy ao anatin'izay phase de développement izay. Hazavako tsy zavatra zay na dia hoe terme technique mety tsy ho azontsika. Mba hanaporofoko amintsika fotsiny fa manala baraka re. Ny maheno olona ambony ao amin'ny firenena ministre manao raisonnement hoatran'izany. Raha te hanaporofo an'izany tsika, tapeonareo amin'ny internet hoe courbe de Kuznets environnementale. Maro ny article économique manaporofo an'io, tena nanaovana étude empirique io fa tsy théorie ambava fotsiny. Zay anasana ny Andriamatoa le ministre sy ny comité-ny ao mba hamaky article mahakasika an'izany, am'izay nareo manaraka mba miteny zavatra misy dikany. Eritseretinareo ange ny ministre atsika invité amin'ny rencontre internationale de zany ny zavatra teneny eo mason'olona eo hoe ny fahantrana ny fahavalon'ny tontolo iainana fa tsy ny fitrandrahana. Ny fitrandrahana ange reto mampiasa machine, industrie ou industrie extractive, industrie minière. Ambony lavitra noho ny vokadratsy n'ilay olona manamboatra charbon manapaka ala, ny vokadratsy ateraky n'ilay industrie ampiasaina amin'ny fitrandrahana ny harena akibon'ny tany. Manaraka an'izay manao olona sagnagna loatra ianareo olona voatenjy de miresaka mahakasika ny écotourisme. Mais on n'est pas bête. Ino ny écotourisme ho teneninao? Mba hifanolalininy Andriamatoa le ministre ve hoe ahoana ny possibilité, ny faisabilité an'izany projet na écotourisme hatao any amin'ny ala lamikea zany. Efa ela nge io ala io no misy, fa mba firy ny olona mahafantatra azy. Za officier-ny base tulaire zao mba hafantaran'olona hoe kay maro baobab any. Fa izany fandehanan'olona rehefa te hijery baobab, any amin'ny allée des baobab any Morondava any. Satria maninona tsy voakolokolo ilay ala lamikea zay tena feno baobab, feno zavatra mahafinaritra. Ka tsy anjoany ianareo vokely hiteny an'izany projet d'écotourisme any amin'ny ala lamikea zany. Manaraka an'izany, raha misy zany firy ny revenu haterakin'izany eo amin'ny population locale. Ampitahao zay revenu mety eritseretinao haterakin'izay projet n'écotourisme zay amin'ny revenu traditionnel iainan'ireo olona reo hatramin'izay. Ohatra fotsiny ny resaka fambolena, satria ny resaka mahakasika ny biodiversité sy écosystème ny Andriamatoa hajaina ka eritseretiny fa biby sy ala fotsiny zany resaka écosystème zany. Manandanja ao amin'izany écosystème zany tompoko ny tany, ny qualité-ny tany. Io no fototra lehibe voalohany. Raha io tany io lasa stérile, tsy mamokatra araka ny tokony ho izy satria tsy voahaja intsony ilay équilibre écosystémique. Mazava loatra tsisy zavatra haniry eo. Ka rehefa tsisy zavatra haniry eo, maty ny hazo, tsy maniry tsara ny ala. De rehefa tsisy hazo eo, tsisy fonenana hionenan'ireo biby reo. Mihamanjavona ny biby. De maninona ny tany no simba? Extraction minière. Zay tsy mahazo ny zone protégée ny alan'ny ranobe, oui, fa saingy eo anilany ka misy externalité négative manimba an'ireo tany ireo. Impact lehibe zany amin'ny revenu traditionnel an'ireo vahoaka izay tsy nianatra fa mivelona amin'ny fambolena ireo satria rehefa mihapotika mihasimba ny tany, mihena ny rendement agricole lasa hifamono ny olona satria nona. Eritsereto fotsiny fa na ny agriculture intensive ara manimba ny fahafahan'ny tany mamokatra. Ka vao maiva re extraction minière no ataonao akaiky ny tany zay ambolean'olona, mazava loatra fa ambony be ny impact négatif amin'izany ka tsy ho voa compenser ny ilay projet ny écotourisme. Amarana kosa mba tsy halavan'ny vidéo, mahatonga saina ary manala baraka ihany koa ny mahita ministre de l'environnement et du développement durable manoloana ny sujet mahakasika ny extraction minière, manjay fitenenana eo amason'ny mpanao gazety aparitaka eraky ny Madagasikara, nefa tsy nisy resaka mahakasika ny gestion des déchets. Fitsanjahana harena kibon'ny tany no resaka eto. Tsisy resaka mahakasika ny gestion des déchets. Nefa ministre de l'environnement no mandray fitenenana. Mais j'hallucine quoi.
tena trop le izy. Bon bref, ny resaka mahakasika baobab izy asiana hono ny compensation zany hoe asiana hoe absence de perte écologique. Ianao ve ny lohany ao Madagascar ao am'zany resaka environnement zany de mba tsy hainao zany notion de séquestration de carbone zany. Zany capacité ny ala miséquestrer carbone ka mahatonga ny hazo antsoina hoe puits de carbone zany. De plus ny hazo anankiray maharitra ela, plus amantaonina maro ny carbone gajainy ao anatiny ao. Karaha simba ny baobab. Hataona ahoana ny compenser an'ireo carbone nogajainy baobab tao reo mandritra ny 4 taona ireo amy alalan'ny hazo ambolenao raha pitso zay tsy fantatra hoe haharitra 4 taona ary haniry ve. Bon bref, fantako fa tsy hoe ianareo no bête fa izahay vahoaka no sokajinareo ho donjona tsy mahay na inona ka hanaovanareo raisonnement tsisy dikany mivadika ambony ambany fa mody mampiasa terme technique fotsiny nareo de mieritreritra hoe andriamatao le ministre nandray fitenenana teo jereonareo fa olona nianatra iny reny ny terme ny teneny donc ina mampisalasalatsika avelaonareo base tuliara hiroso. Tsy ministre ny mandray fitenenana eto fa mbola étudiant en cours de formation en économie de développement durable fa mijoro manao démenti ny zavatra diso feno tsy fahatomombanana aparitaka anareo afahanareo ny vahoaka malagasy. Mila Ravelonjanahary naneho hevitra ina ary tsy ho kivy fa raha misy olona ambony ao Madagascar ao maneho hevitra mahakasika ny base tuliara ka hitako ary nanako porofo amy alalan'ny zavatra ianarako fa diso za tsy reraka fa tsy maintsy mandray fitenenana. Ary raha misy olona nianatra mahakasika an'izany resaka économie sy environnement zany ka manohitra ny zavatra teneniko tongava miaraka amin'ny diplomanao fa hifananjana antsika hampiasa ny zavatra nianarantsika mahakasika an'izany mba ho hitan'ny vahoaka malagasy hoe aizany marina tokony harahany. Zay fa mirary soantsika rehetra veloma tompoko.